Zay ny amin'iny fa nitory ireo solombavam-bahoaka mpanao fihetsiketsehana ka nametraka fitoriana teo amin'ny fampanoavana androany ny fiadidinan'ny repoblika sy ny antenimiran-dolona fa nevatevana sy fidirana ankeriny tao anatina lapam-panjakana no fantatra fa antony io fitoriana io. Nametraka fitoriana noho ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireto solombavam-bahoaka mpanao fihetsiketsehana androany atoandro ny fiadidinan'ny repoblika sy ny antenimiran-dolona. Teny amin'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy no napetraka ireo vondrona mpisolo vava miaro ny androm-panjakana ireo fitoriana roa ireo ny fanevatevana sy ny fidirana ankeriny tao anatina lapam-panjakana no antom-pisiana izao fitoriana izao raha ny fanazavan'ireo mpisolo vava. Nametraka fitoriana, nametraka plainte solompenan'ireo androm-panjakana anankiroa dia ny Sénat sy ny présidence de la République satria mahitsika fa tamin'ny mineo ohatra raha mikasika ny lapan'ny antenimiran-dolona izay fampiasana hoe zone rouge dia misy fivoriana teo ivelany teo ary tsy vita ilay fivoriana fa misy niditra tany anatin'ny Sénat tany dia nanao fandikan-dalàna dia nakanay Sénat nametraka fitoriana zay ny anankiray zay efa nametraka androany maraina. Faharoa dia mikasika ny fiadidiana repoblika misy député milaza fa ohatrany hoe naniritra tsy marina zany. Ho an'ireto mpisolo vava ireto dia nisy ireo pitsopitsony heverina ho toy ny fandikan-dalàna rehefa nisy ny firosona amina toerana saripady na ny zone rouge. Ministère miaramila zany fa misy zone rouge zay tokony aleha. Tokony aleha nefa nanao fanamiana zany ireo miditra kely any amin'ny lapam-panjakana zay fandikan-dalàna zany dia anjaranay avoka zany no mijery hoe inona ny artikla fean'izany zavatra zany dia mametraka fitoriana zay fa fitsarana ny mahita misy ve saratra sa tsy misy zay le izy. Eny am-pelantanan'ny fitsarana indray zany ny raharaha. Marina fa efa nisy ihany koa ireo olom-boafidy sy olon-tsotra hafa izay nametraka fitoriana momba ireo fanaovana antery azy ireo nandritra ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanohitra tanatina birao-panjakana.